Rahabantsika rehetra hoidi masindraoka no mitondra ny tuto anareo rehetra androany ho anahy personnellement zany ty zany zao ny tuto voalohany ho ataoko somary efa taonataona maromaro any zany tokony anao anazy fa zao angamba vao azo lazaina hoe misimisy fotoana kely de afaka fampitafa amitsika rehetra eto de mizara zay mba kely ananana ya hoidi masindraoka efa misimisy taona ihany zay nanaovako resaka 3D cinéma 4D ny tena logiciel nanomboako tam'izany mbola alina kely efa nazana zany teo aloha cinéma 4D zany ary anisan'ny thème ho resahantsika androany zany de ny resaka sary bon efa resaka sary ndray efa tout le monde ngamba fa nanao sary tam mbola kely fa be de be ny tsy nanao intsony fa ho analo zany de nanoe ary hatram'izao mbola mananao sary foana fa arakaraka ny fotoana ananany manko nazana aty zany ny sary zany important ary io anisan'ny zavatra siko resaka foana important i sary io raha te andalina ianao zany raha te ahay surtout ny resaka caractère de tsara manana notion ana sary notion tsy maninona fa raha tonga amina niveau ana sary mahafinaritra kely ohatrohatro zao tena tena arabaina tsara mihitsy nazana aty zany le sary zany ilaina na resaka hoanina resaka texture na resaka proportion zany na resaka lumière koa ilaina be ny resaka sary bref averiko any hoidi masindraoka 3D artiste de taterindrina kely zany zay no lasa nandalina nivadika anakany anatin'ny VFX zany hoe VFX miaraka amin'ny hodiny io zany bien sûr efa taona vitsivitsy kely maromaro ihany koa zany anarana anazy nandalina anazy fa en tout cas logiciel mahafinaritra izy mila faharetana izy fa logiciel mahafinaritra be io de miraro antsika rehetra mba samy mirona makany daholo indray aloha zay mazoto moa zany zay mazoto zay manana patience nazana aty zany tao ambadika taorina kely ny fianarana VFX de zay sy namana sy zandry kely soratra zany nanangana studio zany zay studio zay atsona hoe Water Sky Studio ty Water Sky Studio ty bref io misy mini trailer kely bon teaser moa zany teaser an'le jeu ataony am'izao fa bon tsy mbola navoaka le izy ary tsy mbola navoaka fa mbola en production io nazana aty zany ina koa ny azo lazaina manao ny resaka réalité virtuelle zay efa misy contrat vitsivitsy maromaro fa mbola tsy teneniko mbola tsy avoaka moa zany fa tsy teneniko bref de sinon ny resaka 3D ny resaka jeu vidéo ny animation io zany isan'ny partenaire reo de ty ohatrany ty projet vaovao ty fa mbola tsy resahana atsika nazana aty zany inona koa ny azo resahana io le teaser io reny blablabla reny zalahatany ivelany de jerena kely de telo sao de misahatra mila atoronareo akoatran'ny resaka création de jeu vidéo sy animation zany manao resaka VFX sy motion graphique ihany koa zahay fa ny olana tsy hitako le vidéo fa mino efa hitanareo daholo le vidéo ka le vidéo misy voaloboka miraraka sy ohatrohatrany iny fa de tena tsy hitako makaizy bon tany amin'ny YouTube vao hita le izy bref mino efa hitanareo ty zany mini démo kely efa nataonay reo projet en interne zany fa tsy hoe démo anana client fa mba manalazy de mamita le démo kely rendu de tambatambatra bref efa hitanareo i resaka 3D tsika i resaka proportion tsika nazana zany ho any androany zany zao tsy ho any androany fa ho an'ny ty tuto voalohany ty fa izy tena tena marina tsy hoe tuto androany fotsiny fa zavatra be dia be ifanesy zany izy ty de ny tena zavatra mampiavaka anazy zany de tsy zavatra efa vita no atoroko anareo fa zavatra voatomboka mihitsiny zany hoe miaraka mijereto zany tsika hoe inona daholo ny étape nataoko atongavana am'le tanjona ndaso tadiaviko aloha le sary fa misy sary tiako be zay tany de iny no ataontsika projet am'ty série voalohany ty voilà ito ny ho resahantsika androany ito projet ito zany tsy hoe exactement zany no averintsika fa izahantsika ataontsika am'izay style mahafinaritra atsika le izy fa io zany le personnage aloha nazana aty zany io le personnage atao référence efa misimisy vidéo vitsivitsy nalaiko ataontsika miboucle de hitanareo
personnage ndray zany zao ny am'ty nyapitorako ty no vitaitsika de A à Z. Bien sûr ny League of Legends nanao ty style 2D 2D texture 2D fa ty fa ny antsika tsy ataontsika texture 2D fa ho ataontsika texture hitaitsika mandalana hoe ahoana nanaovana azy fa nazanaty zany be de be ny logiciel ianarantsika eto hitaitsika mandalana daholo zany de à chaque étape zany de atoroko anareo hoe ty nanaovana andria ry nanaovana andria bien sûr ny volo anisan'ny hitako hoe tena tian'ny olona be am'zany le volo tena hoe vraiment volo atao amin'ny X-chain ohatrotro zany fa tsy ty zany manamora zavatra zany ty raha ataontsika bongabonga kely ohatrotro zao izy manamora zavatra fa bon ataontsika beaucoup plus compliqué ny atsika de vitaitsika hatramin'ny farany le izy za miny fa zavatra ohatrotrotro zao no avoakantsika amin'ny farany. Nazanaty zany ho anahy za personnellement zany zao za tsy de tena tia manao an'le hoe 3D gasy hainareo angamba midika an'le hoe 3D gasy fa raha mijery nareo jero tsara mipazoko fa tsy raha mijery de ohatrany hoe bon ohatrany tsy bande gasy nanao zao na même question na lumière sy ohatrohatro zany fa le eo am'le définition le hoe gasy manko iny mbola mila jerena tsara hoe inona le atao hoe gasy zany fa de bon ho anahy zany aloha miezaka zany tsika miezaka manatsara foana tsika zavatra vita malagasy mba tsy ho ratsen'ny olona le izy hoe zao no atao hoe vita gasy non ity zavatra ataontsika vaovao ty ity no atao hoe vita gasy manome miezaka zany tsirairay mba manome fenitra hoe manome limitany hoe manomboka eto no atao zavatra vita gasy mety hoe afangaron'ny olona manko le izy rehefa hoe ny zavatra vita amin'ny akamonina atao hoe vita gasy non tsy hany mihitsy le izy ka fa izy koa tsy fanomezantsiny koa zany fa na eto Madara zany tsy de betsaka ny école sy institut zay ahafahanareo mandalina fahaizana zay atongavana zao zavatra zao fa matetika autodidacte daholo ny olona zany tonga am'zao niveau zao de le autodidacte koa nazanaty zany mila fifehezantena fa tsy hoe atao am'zao fotsiny hoe autodidacte androany de rapitso mandeha karaoké bref zay le izy fa mila fifehezantena mila exercice be de be io tsy hoe vitavita ndray andro fotsiny fa tena hoe tena mila manao exercice ohatrany hoe am'ty zany zao tsy haiko fa afirin'ny 3D personnage nataoko ty fa na mijery zao tsy ohatra hoe somary talolo kely taty Kratos roy ainareo iny bref jereo zao na Kratos ary tena tonga de sec tsy haiko natao tamin'ny inona angamba zao ty androny le rehetra mais bon tonga de sec be teka le izy fa nazana zany efa mahafinaritra kely zao tam'zany andro zany vita tam'zany zao efa wow efa fiertétsika tam'zany bref nazanaty zany ny conseil zany ho antsika tsirairay zany de mandalina foana zalahy mandalina foana ary tena anisan'ny important indrindra ihany koa de mijerevana ataon'ny olona aza mizatra ao anaty le tontolo misy anao foana zany hoe ao foana anao sorotray fa mba jerevy zavatra ataon'ny olona ty zao ohatra misy page anankiray ary station ty tena ahitana olona farak'izay tena manatareta be de be mihitsy ato de mizara mijery andreo matetetika na même isan'andro ary anao mijerijery kely ato de lasa zatra le maso lasa zatra mahita zavatra tsara le maso de rehefa manao zavatra ratsy ianao de nao tenanao de fafantatra misy zavatra tsy normal ty ataoko ty fa raha voanao tenanao zany tsy mahafantatra ny erreur ataonao de verytsika fa tena zay jereviny ataon'ny olona de mizara mahita zavatra tsara ohatrohatro zao de rehefa zatra n'iny maso de na hainao anary de efa mahavita mitsara ny tenanao ratsy ty eto ty mila ananina kely zay aloha ny clé voalohany faharoa makarakan'izay zany androany tsika iresaka manokana ny momba ny resaka proportion bon tsy ataoko lavabe le izy nazanaty zany ny anahy ty tsisy hoe zavatra nomanina akory fa tonga de zavatra dans le tas tonga de raha atao comme ça de zay alehany mety manarara solotra zay fa bon hitanareo mandalana hoe tsy nety le zavatra nataony solotrotra zany de averiko ihany koa fa za tsy hoe Andriamanitra akaiky daholo ny zavatra rehetra fa miezaka manao zay maximum vitany tena fotsiny nazanaty zany bon ny étape voalohany naovantsika anazy zany de eo amin'ny référence be de be zao ny namana ohatra manao sculpture zay tonga de atobokiny directement fa ho anandray zany eo amin'ny anatin'le hoe fanampiana zany de totoroko nareo ohatrany namoana zany ny tokony étape atao zany fa bon io manko am'samy safidiny tsirairay étape voalohany zany zao atsika zany zao mananito référence kely ito zay marekany fa asa tanandraha Javier Benver zany fa bon jereo sur la station fa mahafinaritra be zavatra nataon'le reny bref voalohany ndray zany zao ny rehefa ohatra anao sary ohatrotro zany nareo de mila manana référence areo manana référence mba azo lazaina hoe mba correct référence correct fa tsy ndraindray manko izy reo misy sary misopirana bon ndrasika zao ohatra hoe maiko ohatra anakirany ty zany zao ohatra hoe sary misopirana zao ty
somary manirina kely karan'zao référence zao fa ny tsara zany mahazo sary foana anareo a face de profil de bien sûr face de profil ye de sinon trois quarts ohatran'le teo ohatrohatry zao le trois quarts atiky teny zany zany hoe somary tongilany mirirana kely zany izy bref voalohany indrindra zao ohatra manana sary face ohatry zao tsika tonga de azo lazaina hoe tena milamina be satria mila maka an'ilay endrika zany tsika de iny ezahana ahitsy zany ny ahitanareo hoe aiza oaiza ny placeny ihany na aiza oaiza ny proportion ihany zay le resaka proportion teneniko teo raha meranty zao tsika tena mety be satria ty olo ty tonga de nataony exact face be le sipa donc ça va de bon azo lazaina hoe à peu près zanao zany izy zao de sinon après iny koa ndaso dessiner tsika daholo zany ny placen'le le ligne rehetra ligne donc on va dire hoe ligne primordiale anatin'le personnage zany zao voalohany indrindra ndaso ok tony sorona any amizay tony lefa tsy ilaina ntsony iny bref ny anisan'ny jereny aloha raha mandeha tsara le brèche mandeha tsara ka izy loatra bref anisan'ny axe tena mila jereny tsirairay zany aloha de lay milieu na tare bon tsy milieu tsara le zavatra ataotsika fa ezahantsika atao milieu manuellement zalahy tsy mahazatra n'ity resaka enregistrement ty fa za zao teo nitantasika pendant 10 minutes angamba de rehefa vita le tatasika zay vao hitako hoe tsy maenregistre ke le vidéo bref averiko ndray zany zao le zavatra niteneniko ray manontolo teo tsy hainareo izy fa za zany tendrery bref lasa aloha eo amin'ny resaka proportion proportion amizay manomboka ny repère-nareo zao de tsy maintsy axe de symétrie alo zany aloha voalohany indrindra de après an'izay iny dupliquer-nareo zany vérifier-nareo ny limitan'ny firifany bon de après n'iny andramantsika ato amin'io zany fa en fait rehefa nanao le izy de en fait mitovy amin'io ihany ny snap le izy satria exact ty anazy ty ohatra somary mbola mirirana kely fa bon presque exact zany le distance tam'le shoot le caméra zany tena hoe tena presque nataonle tena mahitsy be zany zao le personnage de du coup tsy de manasaritra atsika zany ny décortiquer anazy bref itsany zao ny repère voalohany mila hitanareo zany rehefa manao sary nareo ty espace entre ny endrika ty inona ma important an'io daholo zany zavatra voakidikako sa contrôle alt z bref ny ma important anazy de io grille ampiasaitsika zao io no ataonareo référence ny reveo bon andramatsika ary zao hitanareo ty espace entre ny ligne ny symétrie ty sisiny ty de io zany zao no dupliquer tsika zany zao grille io de andramatsika ahodiny ahitanareo anazy hoe aiza oaiza ny tokony placen'le izy bref raha ampidipidintsika zany zao izy verifienareo tsara fa zavatra carré io le tamin'ny voalohany teo tena hoe nifanitsy tsara le izy mitovy zany zao ny espace ny gauche sy ny droite de rehefa naoriratsika le izy de nahita sary mitovitovy zany zao tsika atoato bon ajusteko tsara le izy anisan'ny théorie voalohany zany ho an'ny resaka proportion natare zany de ireto zay tena mahafinaritra be fa vita illustration tsara izy anatin'ty amin'ty personnage ty ok raha mijery zao tsika ata araky le nazavaiko teo ny espace entre ny reto anakiroa reto mitovitovy bon mitovy espace entre ny axe de symétrie bien sûr symétrie veut dire hoe milieu na zavatra mitovy bref
de rehefa naoriry atsika le zany de nahazo forme carré zany tsika raha ny tena marina lasa nahazo an'ity carré ty zany zao tsika le carré tiako tenena zany en fait zany nareo tsy aza le personnage ao ambany no jerena fa le proportion le placen'ny élément rehetra amin'ny endriny zany hoe zany zao tsika nazavaintsika teo hoe ny limitan'ny firifana zany zao ny repère atsika tamin'ny voalohany hoe avy eto amin'ny axe de symétrie ny orina le zany makaty amin'ny firifana ty lasa aloha fa voly zany ye de rehefa naoriry atsika le angle de hitantsika am'izay zay wow nahazo forme carré hafa ndray tsika tato de anisan'ny théorie voalohany zany zao ny amin'ny resaka proportion natare de ity voalohany indrindra ny espace entre ny volomaso sy ny fetomboan'ny ino zany ny volo ato ambony ty limitana volo ety zany de en fait io espace io zany mitovy hatramin'ny eo amin'ny fidonan'ny ny foton'ny orona la ile ambo zany foton'ny volo de ty zany foton'ny orona eny hoe de nefa izy io efa hitantsika teo fa hoe mitovy amin'ny io espace io ihany koa zany ny espace amin'ny axe de symétrie maka am'ty farany limitan'ny lohany ty tsy haiko na azonareo le tiako tenenina ie de fa ro manakarakan'izay raha dupliqué tsika ihany io gris io de raha ny tokony ho izy zany bon ataotsika zay aby sinapana à peu près zany fa am'ty anazy ty zany zao tsy mitovy le izy fa en fait zany nataony eto bon tsy ampovoany ty fa on va dire hoe deux tiers le carreau farany ambany zany ilay fetomboan'ny sokany ya donc zany théoriquement zany raha manao an'ity sary ty zany nareo de fantatrareo hoe ny handriny sy katreo amin'ny foton'ny oro izy nareo mitovy de donc zany raha manohy le ty farany ambany donc à peu près zany deux tiers ny ity proportion ato ambony aty zany ito ny espace entre eto de am'izay nareo efa manao le sary zany nareo de mba tonga de exact le proportion fa tsy hoe mihoatra na latsaka na tsy haiko ohatr'zay zay ny antony teneniko hoe important be le resaka proportion amina même resaka 3D na resaka sary ary tena important be io ye de akoatran'io koa misy théorie anankiray hafa ihany koa de zay mety aminareo zany raisinareo am'izay fotoana zay de ny emplacement ny maso l'emplacement ny maso juste tetsika tsara le izy quelque part eo izy bref ny emplacement ny maso izy io zany raha marina ny espace entre ny maso sy ny foton'ny orona eny hoe de tokony hitovy amin'ny début-an'ny soka fa bien sûr ty anazy ty zao mbola mihoatra kely de donc jereo zay théorème zay théorie metimety aminareo na le anankiray le carré teo zany na izay na ity ataotsika ty fanazana zany tsara sady mahafantatra anazy anankiroa de am'izay mba renforcer zany le ny théorie anananareo zany mba renforcer le izy hoe bon vérifieko le espace entre ny andrina sy ny volomaso de vérifieko katreo amin'ny orona de ohatrohatrotro zao ny résultat hitako de tiako zany zao ny théorème faharoa hoe quelque part eo zany zao ny emplacement le izy andramatsika io zay ohatra dupliqué de azo zany hoe début-n'le foton'ny volo bon alavitra be le izy bref zay zany ny amin'iny théorie manaraka iny de anisan'ny zavatra important ihany koa zany ao anatin'izay resaka karokaroanareo zay de ny place ny emplacement ny élément tsirairay amin'ny endrika bon le veritsika ty fa ty ohatra ny mitady afinaritra ny vaitsika hafa ndray izy de hita tsara manarakaraka zao de ny place ny ana rehetra bon eto zao tsika mahita nito point amina maso ito zany ny anisan'ny théorie manaraka any koa zany hoe raha ity point na maso ty zany no ahitsy ka midona ahitsy fatafatana ohatrao fotsiny izy ka midona am'ty début an'ity orona ty de normalement izy io mitena eto fa bon ty anazy ty mako zao mibiloka ie azonareo lay tiako tenenina sa andramatsika tonga de eto am'ty fetantanany jereo zay mety de nazanaty zany koa zany ny fahafantarako anazy tsy hoe tena dieu de haiko daholo ny andra rehetra fa à peu près zay le izy zay zany mba au moins zany mba ataonareo base
Fa tsy haiko fa firy manarakaraka an'izay. Ny miainga à partir an'ity point-na maso ty antsika. Raha ny tokony zany zao manitsy an'ity tsipiky ty tsika de midona eo ito début-na vava ito fa arakaraka zay manko tiraka mahastalaise dailana zany de be zavatra somary niexagérena kely anatin'le izy fa nazanady zany mahafinaritra koa le petit bouge kely mba mignon le izy. Bref, zay ny anatin'izy. Bon averiko any ity maso ty zany zao tsy tokony mihoatra an'ity zany zao na placement-na vava tsy haiko mety hoe joker angamba mihoatra kely makatiny anazy ny vavany fa bon tsy antsika. Tsy tokony mihoatra ty zany fa hoe mifanitsy amin'ity teboky ny maso ty zany zao ny limite ito limitena vava ito mifanitsy de midona eto azonareo de inona koa ny ankoatran'izay tsy tadidiko koa ny ankoatran'izay fa misy an'izay théorie anankiray zay koa any hoe ity début-na soka ty sy ny sofina manao triangle parfaite. Ny azo fantatro fa tsy triangle parfaite fa n'importe quoi parfaite. Bref, de inona koa de ny espace entre ny maso. Wow, important be igny. Ty espace entre ny maso ty zany ny anazy ty manko ohatrany miakatra le masony fa ny espace entre ny maso ty zany raha ny tena marina mitovy izy io tsy mety zany fikako zany mitovy zany ity espace ty sy ito ampovoany ito azonareo so de hoe mifanalavitra be ohatra le maso de alaza ohatran'le razoky amin'ny hazo de glace iny. Bref, fa io zany mitovy de io any koa raha tsy diso raha toizany ihany le zany bon ny anazy ty manko tena tsy mety satria ka stalaise de tsy afaka atao référence nazanady zany ity espace ity ihany koa zany entre ny reto maso reto zany tokony hitovy amin'ny espace makato anatin'ity sahany misofina ve bon raha ny amin'ny sofina zao anazy ty tonga de ao tsara mihitsy tonga de mitovy ka hatrany amin'ny sofina. En tout cas zany ny anisan'ny hoe zavatra à retenir zany anatin'izay rehetrarehetra ny teneniko ray manontolo zay de rehefa alohan'ny anao personnage zany nareo de vérifier tsara aloha ny proportion étudiena tsara zany le personnage alohan'ny sculptena fa tsy hoe ito le skill razoky de tonga de taingainako sara ambony ambany fotsiny de patata fa mila mizatra an'ity resaka proportion ity nareo de izy io tsy hoe mandrakizay fa amin'ny voalohany any nareo mila an'io resaka proportion io fa rehefa eo am'izay nareo tsy mila manao dessin ohatrandreny nareo fa vao mijery fotsiny de hitanareo ry tsy mifanitsy ry mifanitsy ry ohatrohatr'izay. Bref, zay zany ny amin'ny théorie ny resaka sary théorie-na resaka sary zay ho appliquer-tsika anatin'ny resaka sculpte 3D zany izy io ao origine kely ao. De ataontsika hoe zay zany zao ny partie basique amin'ity voalohany ty ataontsika vidéo voalohany zany ty nazanatra zany ny projet zany de amita ny to personnage hita hatramin'ny farany zany tsika jerentsika hoe tonga katrany amin'ny rigue rentsika fa nazanatra zany amin'ny début naovantsika anazy manomboka amin'ny iny resaka proportion zany lesona voalohany de manarakaraka an'izay tsika miditra ao anatin'ny logiciel zay antsoina hoe ZBrush de ao tsika zany no mezaka mamoaka an'izay zavatry ny naranay manontolo zay ny proportion ny resaka hianatra brush vaovao koa tsika bon tsy brush vaovao zany fa hianatra logiciel vaovao zany tsika de atoronareo daholo zay zavatra hita hoe important zany sy ilaina ao anatin'ny fahavitana n'izao personnage izao. Nazanaty zany ny logiciel ampiasaintsika de betsabetsaka ihany fa nazanaty zany zay mora ihany zany sy zay malakilaky no atorontsika tsy hoe fikitra anatin'ny logiciel anankiray foana tsika mandrapahatonga sorteny izy fa raha hita hoe misy logiciel anankiray hafa zany mampalakilaky kokoa an'le asa de aleo mianatra kely an'izay toy zay lany andro midribble anatin'le logiciel anankiray voalohany daholo izy ray manontolo. Bref, zay zany zao de nazanaty zany izy ty perso de A à Z tena hoe formation de A à Z zany izy ty on va dire ka hatreo amin'ny lohany zany tena hoe tena asitsika théorie be zany tena azavaina tsara zany ny eo amin'ny lohany fa ny amin'ny akanjo sovata angamba iny efa mandeha ho azy iny foana ny ambiny de sorabetsaka nareo nanaraka an'ity tuto voalohany ty de mino fa miona indray tsika amin'ny tuto manaraka veloma daholo.